Halleloia, halleloia. Miaraba antsika rehetra tonga soeto amin'ny Hanina Sahaza amin'ity andro voalohan'ny volana Aogositra ity. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika satria nahazo ny teny izay hitarika antsika amin'ity volana ity dia ny volan'ny Fanekena izany. Hivavaka antsika aloha. Rain'ezana in-danitro mankasitraka anao zay satria mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay tompo mizara ny Hanina Sahaza androany. Fanay masonao ampianaro zay satria maminay ianao ary oka tompo izao teny io zaraina izao dia tena isy vokany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ianao nikasika ny fon'ny tsirairay avy sy hanokatra ny masom-panahy tsirairay avy. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen, amen. Androantsika dia hijery akaiky ny hoe ny fahatakarana ny dikany atao hoe fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Satria raha misy zavatra resahana dia mila takarintsika hoe inona ny dikany. Raha hijeryntsika ao amin'ny baiboly sokafo ny baibolinao ty andinin'ny fototra ity dia eo amin'ny Hebreo toko 7:10. Hebreo toko 7:10 amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony izany. Izao no Andriamanina ary izy no oloko. Amen. Eo amin'ny fiainan'olombelona ny fanekena dia fanoloran-tena lalina eo amin'ny olona anankiroa. Ohatra hoe ny fanambadiana dia fanekena. Ny fifanarahana zany dia hoe ny fanoloran-tena ary ny fampanantenana dia mamorona fifampatokisana. Saingy izao hafa ny fanekena amin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'izay hoe ampanantenain'ny olona tao ho an'Andriamanitra izy io fa indrindra izay ampanantenain'Andriamanitra ho ataony amin'ny olombelona. Amen. Satria tsika tsy afaka ampanantenan'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa nefany afaka mampanantena antsika olombelona satria izy matoky, izy ilay tsy miovaova. Hitantsika tamin'ny fanolorana ny volana teo fa Andriamanitra tsy miova zany. Tsy niova izy omaly an'io ary mandrakizay. Hatramin'ny famoronana an'izao tontolo izao dia ny hoe tady fifandraisana tamin'ny olombelona ny Andriamanitra. Tsy mba hoe hiankofan'ny olona azy avy lavitra ihany no faniriany fa ny tena hoe hiara-monina amin'ny olony sy hitoetra mihitsy eo anivony. Mampiseho fanekena maro ny baiboly. Ohatra hoe ny fanekena taminao nampananten'Andriamanitra fa tsy handringana intsony ny tany amin'ny safidrano. Izay hitantsika amin'ny Ministries toko 7:20 zany. Anisany koa ao anatin'ny baiboly ny fanekena tamin'ny Abrahama. Nampanantena taranaka sy fitahiana ho an'ny fiainana rehetra Abrahama. Ministries toko 12:12-7. Nisy koa tao fanekena tamin'ny Israely. Nanangana ny olona araka ny ditiny Andriamanitra. Exodus 19:5-6. Dia nisy koa ny fanekena vaovao ao amin'i Jesosy Kristy hoe manolotra famelan-keloka sy fiainan-baovao Andriamanitra. Luka 22:20. Amen. Misy koa ny fanekena vaovao miaraka aminao. Inona le izy? Ny fanekena vaovao no fanambarana lehibe indrindra satria asehony amintsika fa tsy ny hanovany toe-piainantsika fotsiny tian'Andriamanitra tao fa ny hanovany fontsika mihitsy. Amen. Ny fanekena mantsy dia mitaky fifandraisana akaiky aloha, mitaky fahatokiana, mitaky andraikitra, mitaky firaisana akaiky amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fanekena amin'Andriamanitra dia midika fa an'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary izy kosa
izy Andriamanitra dia manolo tena hiaraka sy hitarika antsika mandrakariva izy eo amin'ny fiainana davanandro. Efa niresaka tsika mantsy hoe name an'le ohatra le namana anankiroa, le iray ho any Atsiranana, na ray kosa ho akany Fort Dauphin. Mety afaka miaraka manompoka ny dia izy ireo, tahakany hoe eo amin'ny fiainanao zao tsy voatery ny olona nanomboka niaraka taminao ny amarana iaraka aminao zay, fa afaka samy manana ny lalany avy. Fa raha hoe mpinamana hoe hiara andeha amin'ny toerana iray dia tsy maintsy mifanaraka, fa raha tsy zany dia tsy ela dia hisaraka. Raha tsy te handeha hatramin'ny farany ireo dia izao tsy fampiresaka mihitsy. Fa raha ohatra izy te hiara andeha hiaraka dia tsy maintsy manana tanjona anankiray sy lalana anankiray. Tsy maintsy manana vision iray. Zany fanekena zany dia vision anankiray. Fomba fijerin'Andriamanitra dia fomba fijerinao. Rehefa tsy vision mantsy dia lasa division, zany hoe fijery anankiroa. Masonao zao dia ireo maso ireo mijery zavatra anankiray. Fa raha tsy izay ianao dia mety hoe jola sanatria na hoe tsy mety le fomba na nyjola zany hoe zavatra iray foana ny jereny, fa hafa kosa ny hoe raha hoe tanalahy indray dia ny ray ary aloha, ray any aoriana ny maso, dia izay no mety tsy mety. Fa zao rehefa miaraka amin'Andriamanitra zao dia manana tanjona iray ianao, manana lalana anankiray ianao. Toy izany koa ny olona maro tia miaraka amin'Andriamanitra, fa oka hanana fijery miaraka amin'Andriamanitra ianao, lalana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Amen. Ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra dia midika hoe manaiky ianao andeha amin'ny lalana izay efa nomanin'Andriamanitra anao. Amen. Anio ary dia manontania ianao tena hoe movy Andriamanitra ny tena eo anivon'ny fiainako. Manontania koa ianao tena hoe mifanaraka amin'ny sitrapony ve ny fanapa-kevitro. Ary tia fanontaniana iray farany hoe tena mitady an'Andriamanitra ve noho ny fitahiany fotsiny, sa noho ny faniriako hanana fifandraisana akaiky aminy. Amen. Manapa ianao hevitra isa-maraina, anavao ny fanekenao amin'Andriamanitra mivavaka hoe Tompo, anao ny fiainako, tario aho araka ny drafitrao sy ny sitraponao. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary apetrako ambany fanekena ianao eo ambany faneken'Andriamanitra izay tianao ary tsy niova maly anio ary mandrakizay. Mahatoky izy matoa mifanaiky aminao fa manolora ianao tena aminy. Ary entiko fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ianao ary toetra ao ambany fanekena mandrakizay ianao. Amen. Docteur Ina ihany ampitiavana be dia be.